Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasa babalala ny anantsika amin'izao fotoana izao Falibe indray ny tenako mihaino aminao eto androany anatin'izao fandarantsika mamitsika vavaka fiambelona izay rahanao amin'ny fandarana andramaka izao ny akiradio ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambelana ary ny groupe izay mare izay miaraka aminay isan'andro isan'andro manontontosana izao fandarana izao. Dia fiadanany tompony eo amintsika rehetrarehetra tonga soa ary falibe mahitanao ary tetenanao hoe raha androany no votonga eto androany no miaraka aminay eto dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra koa no natongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tomponao voalahatra efa hely izao ka tetenanao hoe aza miala maretatra amin'ny farany fa mety eto ny ahitanao ahenono ny bitsiky ny fanahy dia lakile hitondra amahany io zavatra izay mety ralovanao io ka dia tahiny ny tompontsika menakavy mahirezatra ny hatrany atindray sasany hoe raha antsika eto dia atindray sasany izay inona fa hampahiry antsika inotsika hira inotsika tenin'Andriamanitra inotsika vavaka mantsika fa tsy taka nidirika eto ny voanao eto amin'ity androany ity ka dia mareta hatramin'ny farany antsika menakavy tahiny tompo ranavavy lalahy izay niditra voalohany teto androany fa noteny lalana irina dia ho tahiny tompo ianao ka sendra tao maso eto ny salamy faraika amby 90 dia aveko anao ty teny ty manao hoe tsisy loza ny zoanao ary naharetiny nakaiky nylay ianao fa izy andidiny anjeliny aminao maiaro anao ny amin'izay rehetra lehanao eny an-tanany nitondrahan'ireo anao andao tafotoana amin'ny vato tobotrao liona masika sy ny vipera ho diavinao dia ny liona taloha sy menarana hitsahinao ho andrana babilalaza ny tsodrano zany dia mahaliova mahalasana ho tahin'ny tompony rana babilalahy dia fanatera amin'ny vadinao ao atokantrano mampamagy amin'ny rahalahy remi ao dia tahiny tompo ranavavy amana naranaraka azy teo felana rakoto rodiny marie tahiny jesosy i bety sava dia tahiny tompo ihany koa i kodaleoni sondolany-irina azasika patitsy bety sava evanteliko hoe erika raka marijo lovely kadaka marijo evanteneko teo vo eo tsiry amboara miela ratalina marie charline ny aina maheno soa alleloia tojo mikaela koa ny hitako teo dia ao ihany koa i kadaka ny aina maheno soa tonga soa razana soa sylvie ranavavy saondra aloe vera kodanela rosine razana monika rahalahy asany apôstôly soameva tonga soa mamy tonga soa mihaja jesosy mahery samily tansia soameva rodine marie erika anatra samina fabiola tonga soa mampionina ranavavy lina artizanay de Madagasikara ary izy daholo reny toa dia manao j'adore amin'izay olona mitria mahafinaritra kosa izy daholo ireo mpanao tonga dia j'adore reo alleluia mahafinaritra kenareo reto toa dia raisin'ny olona amin'ny j'adore nareo misaotra anareo mampionina verselina alleluia yama i tiriralbenja fa nila zavatra manana fantainy lalan'irina tsy sisorana fantainy lalan'irina dia tahiny tompoany ianao sy ny ankohonanao ataontsika ary vavaka amerika ny fotoana mpirantan'Andriamanitra aloha tsika zay aloha zavatra ataontsika voalohany ranavavitsika iama no hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana androany dia melo azatratra aloha ndao metraka ny fotoana eo ampirantan'Andriamanitra tsika tahiny tompo ranavavy ama anao avy hatrany ny fitenenana. Alleluia, tahiny Jesosy paster dia tahiny Jesosy tsika rehetra izay tonga amin'izao fandarana vavaka fiambelana izao hiara vavakantsika miboantsika ny fotoana dia Andriamanitra ny tsara indrindra misaotra anao izay fa tonga amin'izao fotoana izao indray tonga misaotra anao izay fitahinao ny tontolo andronay ny fitahinao ny fiainanay ray manontolo menao tombonandro izy tanjaka ka mbola afana tonga eto mbola manana fo mangeta eto mbola manana fo
tena hoe tianao dia rehetra zay ray masina tsara indrindra ho zay rehetra tsy fantaterahanay manevitra ny fonay izay tsy voakasika eo amin'izao fotoana zao dia didina tsy anankely tsy anam-pahefana miala amin'ny anarana masina aokany ianao tompo malala eo ny bahana ianao ny ray masina ho no anatrika anay tsirairay avy ameno fonay ameno sainay ka devoly satana mpangalatra ny teny mpangalatra fonay voelingelina didina tsy anankely tsy anam-pahefana miala amin'ny anarana masina reo mpanangalatra ny connexion roany amin'ny anarana masina dia manatra feny tompo malala eo zao fotoana zao tena hoe ofeno anao zay tsirairay avy ary tsy tony nidiranay teto ny voanay eto fa tena hoe atsapa ny herinao tokoa zahay dia apetraka feny am-pelatananao a Jesosy malala eo fotoananay rehetra eto na mitondra ny teninao na pastera mena belatra na eo nitondra mba afaka Jesosy malala eo dia tena hoe tendreo ny lelany mba tena hoe tonodidika azy mampofona any aminao any vavaka zay sandratra eto dia ao hitondra ny teninao tena hipakany ny fiainany olona tsirairay avy mivavaka amin'ny firenena dia tena hoe mipaka ny firenena ihany koa dia amboariny programa tsirairay avy izay mbola ny ampiasana ray masina ao mba tena hoe tsisy hodisan-jarina ny fanatrahinao eto amboariny programa ny eny an-dalana dia afaingiany ny dian'izy ireny arovy amin'ny ratsy rehetra izay tsirairay avy vety dia engany tompo malala eo tena hoe hifantoka tena hoe tontany lona ka riny teninao ny fony tsirairay avy manatra efendray masina ao voninahitra tolotra eo anao mandrakizay aleloia amen. Aleloia mankasitraka ny ranam-pahaviama tsika tao anatin'izay vavaka matsiro zay a misaotra ranam-pahaviama dia Andriamanitra manakrepasaona ny amaly fitianao a misaotra indrindra dia tongava amin'ny ambony indrindra dia maherezatra any amin'ny asan'Andriamanitra. Aleloia. Dia tahiny tompo ihany koa ny kamamitiana Andoandry tahiny Jesosy misaotra ireo koa mankasitraka ny zareo izay mandray anjara dia Andriamanitra manakrepasaona ny amaly fitia atsika tsirairay avy foana. Dahatra tsika aloha ary hanao hira anankiray aloha tsika. Aleluia. Tsika no anty hira anankiray mahafinaritra be ty atolotra tsika menakavy ho voninahitra Andriamanitra. Isaorana an'Andriamanitra moa fa araka ny tempo taminareo maro nandeha lavilavitra kely androany nefa raha tokony tamin'ny 3 ariva ny vao niainga taty amin'ny toerana misy anay andeha ho any amin'ny faritra any amin'ny akaikin'ny Paritany dia isaorana an'Andriamanitra fa tamin'ny ray ora dia efa tafiala ary dia ohatrany tsy teo tamin'ny 10 ora avana dia tonga tato an-trano tena hoe ohatrany hoe batain'Andriamanitra ito mobily dia tonga dia vetivety kely dia tonga. Isaorana an'Andriamanitra satria hita mihitsy hoe raha alina be mantsy vao tonga dia mety reraka tsy afaka no fandarana fa hita mihitsy hoe sitraka Andriamanitra no atsika ny fandarana ity dia nahafaingany ny dia dia reto tsika tafahoana soma tsara eto ho an'i Jesosy ny voninahitra. Tompo ranambavy Loni tahiny tompo Tojo Mikaely efa narabaiko teo Eliza Tsiala ny kamamitiana Versirina efa narabaiko Soamety efa narabaiko tahiny Jesosy. Raha moa programantsika dia zao amin'ny rentrée mihitsy tsika vao misy fitondranam-bavaka fa tsisy fitondranam-bavaka androany fa fandarina tsotra ohatry ny mahazatra tsy ho avy eto zany mampionina rehefa avy eo hitondra bavaka ho antsika zany nefa akory tsy midika hoe mandehana miala daholo tsika fa mino fa hatratra ny farany ihany ianao tsisy fitondranam-bavaka androany fa fandarana tsotra ohatry ny isan'andro ihany rapitso tsy misy ny bavaka takariva mahafinaritra amin'ny zoma tsika ny eto faraparany amin'izao fandarana zao dia amin'ny alakamisy voalohan'ny volana septambra indray tsika no mihoana zany hoe mpatsivona kely antsika zany antsika izay mety mbola tsy nalala manomboka amin'ny 13 août tsika ho vita ny sabata dia mikatona izao fandarana zao aloha dia tsisy fandarana bavaka fiambenana raha tsy amin'ny lakamisy 1er septembre fa nefa ny alohan'izay dia ny sabata 20 août sy ny sabata 27 août
dia tsy miova ny programme atsika misy ny commencement ankira jerentsika aloha tsy misy aloha mety tsisy ny commencement ankira sy ny ala fa tonga dia zoom dia fitombavaka satria namoa no commencement satria famitena toriteny koa ary tsy izy satria tsy izy toriteny dia tonga dia zoom tsika manomboka amin'ny folora tonga dia manao zoom dia avy tonga dia manomboka fitombavaka ny amin'ny 20 sy 27 zany zay teneniko zay fa ny fandarantsika dia katona tanteraka aloha izy dia amin'ny 1er septembre tsika miona eto indray zay zay ny fandarantsika Koda Léonie Razanazo Sylvie Ranabavylina tahiny Jesosy tsika menakavy tsika no mantiry ty dia aorinan'izy ty ho avy eto ny ranabavitsika Soameva fitorantsika anaty tenin'Andriamanitra ao andrinantiry ty anatin'tiry zany no maka toerana tsara maka baiboly fa ian'ny tenin'Andriamanitra isika meno finaritra azy so
alleloia tsara zany izy zany noho ny diatsikitsika alleloia tena vita mihitsy efa mandeha zany fotoa za fa iny anabavimpiry iny a tamin'iny mihira mbola kely izy tamin'le falifaly lalandava reny zao izy efa tena olon-dehibe a de hita hoe tena efa nandalo fotoantsika de hita hoe efa lehibe anytsika raha mahita an'ireny hoe reny le nihira taloha le falifaly lalanda mbola zazakely ankizy kely zao izy efa tena reny mpianakaviana de hita hoe efa nahazo taona ihany tsika tao anatin'izany eny ary hiditra amin'ny zay mbola tsy narabaiko a izy mbola sy lovelitina izy koa mbola sy narabaiko teo rinarina togasoa zay kama mbola tsy voarabako eny alantony rina samiritansia zany ohatry lefa ely zany teto talohatany a togasoa ndray samiritansia efa manao vady aman-janaka izy zao niaran'ira tamin'ny Joseph Dafo tena efa lehibe izy hoe lehibe izy efa tena lehibe tsika zay ny tena marina eny ary zay no ela fandotsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra mila efa dodiny nareo a hiaraka amin'ny ranabavitsika soa mevitsika androany hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra de dare ampandrosotsika izy a ranabavy soa meva avy hatrany a de hoenanao ny fitenenana tahiny tompo ary tahiny tompo pastera tahiny tompo atsika manakava izay mbola miatrika ny fandarana amin'izao takariva izao ny torotenitsika androany mariavana ao amin'ny marika toko faefatra andininy fahadimy amin'ny telopolo marika toko faefatra andininy fahadimy amin'ny telopolo ka ho faranana andininy fa araiky amby efapolo marika 35-41 ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry moa ny nampitsaran'i Jesosy ny tafio-drivotra amin'ny anaran'i Jesosy ary androtr'izay ihany rehefa arivany andro dia hoy izy taminy andeha isika hita eny ampita ary rehefa nampodiny mpianany vahoaka dia nentiny tamin'io sambo kely io tamin'izao ihany Jesosy ary nisy sambo kely sasany koa niaraka taminy ary nisy tafio-drivotra mahely ary nianjerazerany alon-drano ny sambo kely ka nila ho feno rano ary Jesosy natory teo ambody ny sambo kely tamin'ny ondina ary namoa azy reo ka nanao taminy hoe mpampianatra tsy mampaninona anao va izao fatesanay izao ary nifoa izy ka niteny mafy ny rivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe mangina mitsahara ary dia nitsatra ny rivotra ka tony tsara ny andro ary hoy izy taminy nahoana no saritaotra ianareo tsy mbola manampinoana va ianareo ary nataotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe iza moa ity na ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy amen androany mo atsika riamana entoka mpaherantsika eto lay teniny Jesosy Kristy tao anatin'ny sambo kely ho an'ny olona zay ao anatin'ny rivotra ao anatin'ny samboaravoara ny sambo kely amin'izao fotoana izao maro amintsika eto zany maro amintsika mila famonjena rehefa malala Jesosy dia tonga teto izy hamonjy atsika olombelona famonjena avy amin'ny Jesosy ho an'izay rehetra mino azy mety ao
tao anatin'ny tafio-drivotra angamba ny sambo kelinao zao rehefa malala ny tokantranonao ny fiainanao dia tsy misy famonjena afatra ao amin'ny Jesosy irery ihany, ao amin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra velona ihany rehefa malala ny misy famonjena. Izany ten'Andriamanitra zany rehefa malala dia mampahery amin'izao andro iainantsika izao. Teto no dia efa niaraka tamin'ny Jesosy aza ny mpianany, na dia efa nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy ny mpianany, dia mbola nisy tafio-drivotra mahery ihany tena ambony ranomasina. Fa saingy ny zavatra nisy dia Jesosy tao anatin'ny sambo kely niaraka taminy ihany koa nefa fa Jesosy natory teo ambony ondana. Ny zava-misy amin'izao fiainantsika zao ry havana, iarahantsika amin'izao ry havana dia maro ireo olana samihafa eto amin'ny fiainana. Androany Jesosy ihany no misy famonjena, izy ihany no hitantsika famonjena rehefa malala. Fa hoy Jesosy tamin'ny mpianany, nahoana ny sarotarotra ianareo? Ry kely finoana izy. Tsy manam-pinoana va ianareo? Miaraka amin'ny Jesosy dia matetika ihany zahan-toetra. Teto dia nilazany Jesosy, nizahany Jesosy toetra ny mpianany ry hava malala dia hoe tena mahatoky ve? Tena mily ve reto mpianatra reto? Raha mety misy tafio-drivotra mety mitranga eny ambony sambo kely ary mitranga tamin'ny fotoana niarany tamin'i Jesosy tamin'ny mpianany mihitsy aza izany. Rivotra mahery izay nampisamboara voarany ranomasina ary ny sambo kely nentin'ny mpianany reto dia nanjerazerany onja dia saika fefika aza ny rano tamin'izany ry havana, nafefitsika nafefika ny rano mihitsy ry zareo ry havana. Fa tamin'ny izany indrindra dia hitan'ireo mpianatra ireto, efa tsy hitan'ireo mpianatra ireo tsony ny atao fa ifoazina aingana Jesosy izay natory teo ambony anatin'ny sambo kely teo ambony ondana. Androany ihany koa ry havana mety todorana angambanao ao. Androany ufoazo Jesosy mba hiteny ranomasinao, hiteny ny tafio-drivotra izay mety mahazo anao ry hava malala. Teto rehefa nanjerazera ny rano ny sambo kely dia nila feny rano ary Jesosy natory teo ambony rano, teo ambony sambo, teo ambony ondana ary namoazy ny mpianany. Ry mpampianatra tsy mampaninona anao va izay afatesanay izao? Efa teo ambavany fahafatesana mantsy izy ireo satria efa nataotra loatra. Efa feno famoizam-po mihitsy aza ireo tao angambany ny mpianatra ireo satria efa avy dia avy nonjan-dranomasina sy rivotra mahery dia mahery. Zany zavatra nitranga teo ambony ranomasina ry havana dia nifoazina Jesosy. Ny nataon'ny mpianatra teto ry havana dia namoa faingana Jesosy dia hoy izy ireo, tsy mampaninona anao va ny afatesanay izao? Ry hava malala, Jesosy tsy tia afatesanao zany, fa aza mieritreritra an'izany tsisy hoe onjam-piainana tika alao maty. Jesosy tsy mila an'izany. Jesosy tia ahatonga anao amin'ny fahoriana. Ao anatinao izy na misambaravoara aza io sambo kelinao io ry hava malala. Ao an-tokantranonao izy ry hava malala. Ao amin'ny sambo kelinao izy. Fa ny ampitony azy, ny ampitony zany tafio-drivotra zany ry havana, antsoy Jesosy. Faza Jesosy ry havana. Ampitony zany olana izany no tadiaviny. Mila anao mamoa azy izy ry hava malala. Jesosy ao foana izy, tsy mandao anao izy. Jesosy Kristy Andriamanitra velona io.
tsy andahoanao zany io. Ary ny ilainy Jesosy ry havana ny amaozanao azy amin'ny alalan'ny fandrenesanao ny tenin'Andriamanitra. Eto ry hava-malala, tenin'Andriamanitra eto amin'ny Andramokazao, manomboka amin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma, lundi au vendredi, tenin'Andriamanitra eto fampianarana eto entiny pastera eto. Ary vavaka, zany namonjeny Jehovanao ry hava-malala, zany namonjeny Andriamanitra velonanao Jesosy Kristy zany. Vavaka ry havana manova zavatra. Ninona zavatra mahazo anao ry hava-malala? Vavaka manova zavatra, na aretina zany, ninona problème, aretina fahakiviana, ranomaso lava. Jesosy ihany fanafodiny zany, havana fa foazo izy. Teto rehefa zany nitranga dia nifoazy na isany nifoazindreo mpianatra tamin'ny onjan-drano. Nifoa Jesosy ary noteneniny maso ny ranomasina, mangina mitsahara, ary niaraka tamin'izany dia tony ny ranomasina. Hitanao zany, rehefa mamoa Jesosy anao anaty sambokelinao ry hava-malala, tsy maintsy miteny izy amin'io sambokelinao misamboravoara io ry hava-malala. Amin'izao andro misy antsika zao dia misy ny manonja ny ranomasina, misamboravoara ny ranomasina ry havana. Mety tia moifoy mihitsy aza ianao ry hava-malala. Androany dia ndao anatin'andro Jesosy, fa izy ihany no lalina sy fahamarinana ary tianina mandrakizay ry havana. Ry hava-malala, tianao Jesosy, te hamonjy anao izy fa izy mandrianao amoa azy. Zany indrindra amin'izao fiainantsika izao mafy de mafy zao ry hava-malala. Foazo izy, foazo Jesosy, foazo le Jesosy tena marina. Ifoazo amin'ny fahamarinana koa izy, fa kaza hoe mierikeka, aza misabaka, aza manao bankaly sabakalista ho ravavy makriny zay. Fa mandehana mahitsy ao amin'ny Jesosy Kristy tombo, aty ny tongotra anankiray amin'izao tontolo zao, ny tongotra anankiray, ndao andeha amin'ny dadarabe fa ariony manasitrany, ndao andeha amin'ny dadarabe fa ary mampahita voly. Tsy mandeha ry hava-malala, aty amin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra velona ihany ny solution ry hava-malala. Aza mandehandeha mihaino zao tontolo zao. Efa akaiky ny farany ry hava-malala, avoty ny tenanao ry hava-malala. Anao manavotra ny tenanao ary tony ny ranomasina eo amin'ny fiainanao. Ijanona ny tafio-drivotra ny fiainanao, fiadanam-po, fiadanam-tsaina no azonao ry hava-malala. Rehefa anatin'ny Jesosy anao mamoa ny Jesosy ao anaty tambokelinao. Aza vela izy, foazo izy ry hava-malala. Izy tsy matory zany, tsy avelany ho fatra ao anao ry hava-malala. Aza mamoifoy. Ka zay ny tomaninao ry hava-malala. Efa ela ny tomanizanao zay. Tsisy miraharano amin'ny tomany ao. Ny lohanao ihany ny marara amin'ny tomany lava ao anao. Ka zay ry hava-malala. Fa ndao anatina Jesosy Kristy Andriamanitra velona. Ka ny fimonomonona ry havana. Ka io famoizam-ponao io. Ndao sika hiaraka amin'ny Jesosy Kristy Andriamanitra velona. Na marary anao, na kivy, na ketraka. Amin'ny fiainana ry havana. Foazo Jesosy Kristy ao amin'ny fiainanao izy. Foazo izy. Tsy maintsy mijanona tafio-drivotra. Fa zany ry hava-malala isany mampahiratsika tsirairay isa-tokantrano any. Fa ao anatin'ny sambokelinao ao Jesosy mahatora amin'ny ondana fa foazo izy. Ho an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Derena kalazaina anao Jesosy Kristy Andriamanitra velona ao. Jesosy Kristy tombo sabata. Alleluia. Amen. Alleluia. Sotra azy tsika tao anatin'izay toriteny mahafinaritra dia mahafinaritra. Toriteny tena miredareda mihitsy izy mitory an'ilay izy. Raha mahita tory amin'ireny dia efa tsy haiko tsony hoe torimaso ahoana ary zany torimasonao zany. Fa tokony ho taitra ianao. Alleluia. Tandreo fa tsisy mirarahano tomany izy loany. Misy miraraha ihany fa voafetra ny vitan'ny olona.
Tompo Jonatana, Mamsirandry, Suzelle, Geneviève, Fity, Nambintso, Jesosy daholo na rehetrarehetra izay vao tafiditra. Tombosy dia mitombo fa soavana rana vavosomeva dia ampiasanao foana ny Andriamanitra. Halleluia, amen. Zao tsika hitra famelabelarana tsika hatrany marika 7 andiny 5:30 ka hatramin'ny 1:20 no netiny. Tsy Jesosy rehetra tafapody zao fa taitra daholo tsika. Ny soramamy dia nampitsara Jesosy ny tafio-drivotra. Tsy haiko impiry ianao na hainao an'izay toriteny izay teo amin'ny fiainanao. Ary raha izaho manokana, tsy haiko impiry ianao no nitory an'izy ity. Anisan'ny tena hoe itony ilay atao hoe toriteny izay mandalo efa mitory azy toriteny tsy tsonganisy tsy nitory tafio-drivotra zany angamba na Davida sy Goliata na reny mofo 5 sy hazan-drano roa reny fa zaho matoky sy ny fa mbola manana afatra tenenantsika indray Andriamanitra androany. Ny nampitsara ny Jesosy ny tafio-drivotra. Ary andro izay ihany amin'ala Jesosy ary andro androany androsany 5:30. Ary andro izay ihany rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy: andeha isika hita hoe miampita. 5:30. Ary rehefa nampodiny ny mpiana ny vahoaka dia netiny tamin'ny sambokely io tamin'izao ihany Jesosy. Ary nisy sambokely sasany koa niaraka taminy. Ary nisy tafio-drivotra mahery ary nanjerazerany ny alon-drano ny sambokely ka nila ho feno rano. Ary Jesosy natory teo ambonin'ny sambokely, natory teo ambodin'ny sambokely tamboniny ondana. Ary namoazy izy ka nanao taminy hoe: mpampianatro, tsy mampanina anao va izao fahafatesana izao? Ary nifoy izy dia nitemafy ny tafio-drivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina hoe: mangina hitsara. Ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro. Ary hoy izy taminy: nahoana ny sarotahotra nareo? Tsy mbola manam-pinoana ihany va ianareo? Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka tamin'ny iza moa ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Ary andro izao ny ten'Andriamanitra rehefa hariva ny andro dia hoy izy taminy: andeha isika hita hoe miampita. Voalohany indrindra, efa azoazo an-tsaina ihany hoe isy épreuve lalovan'ny mpianatra. Za manokana ry havana, za mahay milomano fa mahita an'ilay rano be nanisy tamin'ny sary teo mahita an'ilay rano be misamboaravoara be rama dia matahotra, lasa ohatran'ny matahotra-drano zany. Nefa za dia olona farak'izay tsy matahotra-drano fa mahita an'ilay fisamboaravoara anao dia matahotra. Ary za manokana tena andeha sambo amin'ny alina zany tena ohatry ny hitako tena ho mila finoana ngeza be aho andeha amin'izany. Tsy ny andro maraina fa satria tsara fa mandeha amin'ny alina zany manahirana foana. Efa hariva ny andro. Zany hoe hitanao mihitsy hoe hisy zavatra hitsanga, tsy misy zavatra mampanano zany. Efa hariva ny andro Jesosy miteny hoe andao hita eny am-pita. Miainga eo amin'ny point A zany ho any amin'ny point B ny andro hariva. Mandeha amin'ny alina zany sarotra zany. Tsisy ohatry mandeha amin'ny mazava, mandeha amin'ny atoandro dia mba hitanao ny zava-mitranga. Fa eto andeha amin'ny alina. Zao ny zavatra mitranga. Ary rehefa nampodiny mpiana ny vahoaka dia nahita tamin'io sambokely io tamin'izao ihany Jesosy. Voalohany indrindra ny vahoaka narehefa mody. Ny vahoaka narehefa mody. Tsy ho an'ny vahoaka io épreuve io. Ny épreuve lalovan'ny mpianatra eto ny mpianatra ny andalo azy fa tsy ny vahoaka. Ny vahoaka iny ny anjaran'ny vahoaka, ny toriteny dia novokisana. Dia nahita fahagagana ihany, fahampahany. Rehefa vita izay vitany ny vahoaka. Raha ao am-panompon'Andriamanitra ianao aza mieritreritra
fa hitovy amin'ny endreo vahoaka reo preuve lalovanao tsy mitovy. Fa raha tsy zany dia nentina daholo ny vahoaka nandeha tamin'io sambo kely io, tsy zaka ny vahoaka zany. Ny vahoaka fanoharana no asiana henony, toriteny fananarana no asiana henony, vokisana izy raha noana, atao manao aleloia sy amainina eo izy mahita ny mofo dimy sy azan-drandro. Fa ny mpianatra kosa ho ampahitana zavatra. Izay ohatra mampatahotra ilay ho mpianatra, satria amin'ny andro hariva ianao asena hita amin'ny rano. Fa ny zavana finaritra dia izao, Jesosy hiaraka amin'ny zareo. Ny zavatra tiana tenenina eto hoe rehefa nampodiny mpianatra vahoaka dia nentiny tamin'izao, tamin'io sambo kely io tamin'izao ihany Jesosy. Zany hoe tsy nisy iaia. Zao fotsiny atao anaty mpianatra io Jesosy sy ndao tonga dia mety tsy dia nisy. Antsika rehefa handeha lavitra amin'ny fiarakodia-tsika dia inona ny ataontsika raim-pianakaviana? Manao entretien tsara tsika, manao vérification ny zavatra rehetrarehetra momba ny tôbilotsika. Andeha hiaingotsika, vérifie ny pression amin'ny pneu, jerentsika ny niveau ny rano, jerentsika ny niveau ny menaka, jerentsika ny sy ny sisa ao anaty momba ny fiarakodia-tsika. Fa teto ny mpianatra vao niravainy vahoaka dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe rehefa nampodiny ny mpiana ny vahoaka dia nentiny tamin'io sambo kely tamin'izao ihany zany, tsisy fiomanana, tsisy ninninina. Satria andeha hitany raha hoe ndao fa tsisy olana io hoe tsisy verifiena, finoana zany lesy tsy hoe ratsy. Ka Jesosy kosa ve rehefa nanditanao miaraka aminao, inona moa tsy tonga dia andehanana? Mbo ananam-panahina ve ianao aiza ny voilina sao dia misy rovotra ny voilina ny sambo kely aiza ny tisty sao dia mba misy goaka ny sambo kely sao dia mba aiza ny famoizana. Tsisy ny raharaha to dia ndao. Jesosy efa io. Jesosy efa io. Ary zao mbola nasen'zareo mipetraka tany amin'ny farany arina any Jesosy dia nomeny ondana. Teto ny mpianatra dia tena te handray an-tanana ny fiainany, te hitondra ny sambo kely ny fiainany, tena te hoe ampiseho izy hoe matory Jesosy fa hainay io tsisy atahorana ny diantsika Jesosy kalma fotsiny ianao. Ohatra antsika rehefa anisan'ny mahafinaritra taloha tamin'ny fahavelony indraiko nampianatra ny tômôbila. Rehefa mahay afa-ty aoriana mahay dia ataoko mipetraka eo ny dadako dia mitaitaina kely iry izy mahita anahy mitondra rehefa entiko mafy. Izy tsy matoky anao mihitsy rehefa mitondra fa izy tazona amin'ny fitazomana izy sady tonga manitsaka. Izy koa ohatra mitondra tômôbila rehefa mitondra miaraka amiko, ohatra efa zatra mitondra dia ohatra ny tonga mikotra manitsaka frein accélérateur. Ohatra misy tokony hijanona dia izy no manitsaka frein. Nampime mihitsy fihetsika papalay izay taloha fetiko tômôbila. Dia vao hoe izy ataoko mitaitaina, entiko mafy. Fa zany efa miteny anazy hoe papa kalma fa efa tsy za tamin'ny ampianarana intsony ity, halleloia, efa za efa mahay. Ny mpianatra teto rehefa dinihana dia ohatrohatry ny hoe zany koa ny zavatra nataon'ny mpianatra. Ohatra ny te hampiseho tamin'i Jesosy ny mpianatra hoe Jesosy aza manahy ianao fa hainay ity, halleloia. Petraha Jesosy fa jerenao tsara ny fanaovana azy, ohatrohatry ny hoe ohatrohatry izany. Tena nentin'ny mpianatra ny sambo kely. Nomeny ondana mihitsy Jesosy, bonne nuit. Nataony bonne nuit Jesosy dia nomeny ondana. Dia nentiny amin'izay tamin'ny fisainany ny sambo kely. Fa zao rehefa mandeha tsika amin'ny alina dia mandeha amin'ny alina ka misy olona iray manana jiro, manana lampy, manana jiro. Dia ny zavatra atao iny olona iny no mandeha eny aloha, sa tsy izany?
raha mandeha amin'ny alina ve tsika dia ny olona manana jiro ny farany arina dia tsolotsolova eo dia ianao zany tsy hitanao hoe fa zay manana ny jiro dia eo aloha fahadio eo amin'ny fiainanao mametraka an' Jesosy any arina fa Jesosy ny fahazavana ho an'izao tontolo izao ary Jesosy fahazavana ny maika fa ho an'ny sambo kelitsika nahoana Jesosy ny napetraka tany arina ny andro alina fa tsy tokony Jesosy mihitsy hoe rehetra ny tamin'ny jaka tamin'ny Titanic zay zany hoe Titanic dia eo amin'ny farany aloha cheval izy rose eo mitsanga tsy tokony Jesosy mihitsy hoe teo tsy Jesosy ny fahazavana maisina kely lalanao e hoy zay Petera hainay io aleo Jesosy any arina atao tany arina jaka raha tamin'ny Titanic zany marina mihitsy zany za mihitsy teny Petera tsy fanao zay miaraka aminao Jesosy dia aleo Jesosy mikitana fitarikandro tamin'ny ny andro afo sy ny andro raoana rehefa nitaridanina ny Israely zanak'Israely taloha dia ho alohany eny alohan'ny andro afo amin'ny alina andro raoana amin'ny atoandro mitaridarina tsy any arina iny tahaka zany Jesosy jamais eo amin'ny fiainanao atao any arina zany Jesosy fôk izy no eo aloha izy mitaritafika izy ny fahazavana izy ny lampy izy no mitondra le fahazavana ahitana amin'ny lala mitsinjo da aleo izy ho aloha ary azavela matory fo azy amin'ny ira fiderana izy fo azy amin'ny te-hatanana sy ny dia fo azy amin'ny resadresaka amin'ny resana rehefa tsy avela tory mitondra tomobila dia anisan'ny problème rehefa mitondra tomobila dia zao za matetika tsy ampy toromaso teny zavatra ataon'le vadiko ana amrona ny resaka foana idada dia hitandada koa le anina iny dada dia hitandada koa le anina le ohatr' zao dia mamorona resaka mba hahafahako miresaka dia fasana hira ka iresaka mitadina dia hitandada le anina koa dia tataitraka dia ina tokoa moa zany hoe le anina hoe resadresana tokony zany natao tamin'i Jesosy teto Jesosy raha vao tsy resadresantsika oviana zao ianao no resaka tamin'i Jesosy fa oviana zao Jesosy ny resahanao fara sao dia navelanao natory izy za aza resadresahana elaela za fa tena efa matory fa tsy mety mamorona resaka mampionona resahana daholo ny lafim-piainana rehetrarehetra dia amin'izay ataitra resahana zavatra manetaitra mba tsy atory oviana zao ianao no resaka tamin'i Jesosy fara mety io zany hoe tamin'ny ray volana mety efa matory izy resao izy andefaso ira fiderana izy Jesosy alleloia velanao mangina ondana nomendry Petera azy tahaka ny teny hoe bonne nuit Jesosy nampatoriana teny mikatona ny baiboly mikatona ny ira fiderana ka misy fotoana ny mahatonga mampiona tsy izy mitona rehefa miaraka izay le zanakay rolareo eo aminy matetika rehefa mandeha lavitra dia samy miankina matory eo aminy dia asa tsy maintsy zany mitondra fa misy fotoana rehefa mandeha alina dia tsy maintsy izy no mitondra fa raha vao izy ireny no mitondra dia taitra amin'ny torimaso kena mijery matory zany tsy lasa tsy mahita tory indray andray misy fotoana izy mitondra ka mitondra tsara izy dia navelandray natory Jesosy rehefa navelandray natory Jesosy ny zavatra nitranga aza dino fa eny ambony ranomasina isika eny ambony ranomasina tsika ary eny ambony ranomasina tsika fa tsy hoe eo ambony sambo kely ao an-trano fa raha hoe ambony sambo kely ao an-trano tsika na hoe le zavatra kely lalaon'ny ankizy le mihodikodiny ireny mandeha manaizy dia ambony sambo kely tsy olana ange
tsy olana ny olana dia zao tena ranomasina io andehanana io ary tena alina io andro io zany hoe tsy sangisangy io fiainana io fiainana lalovantsika io ama tsy sangisangy io fa tena fiainana io lalovantsika io tena lalana io lalovantsika io ity fiainana ity tsy sangisangy fa tena miaintsika ary tena mandehantsika ary tena miatra manaina io fiainana eo ady lalovana io lavana malala ilantsika ny Jesosy io e ilantsika ny Jesosy io tena tory Jesosy hoy Jesosy mba hatory koa zany avelana matory matorio ahy ianao so dia milamina tsara ka aloma ianao azy zao matorio mbola betsaka ny toritena atao fa matorio fa ataonay io tsisy atao eny ary izy Jesosy natory ka Jesosy tena mahita tory Jesosy manana fiadana po filaminantsaina ananany zany na mitopatompo na inona zavatra vatany tsy rano tsy maty andrano nefa voasoratra Andriamanitra ho azy fa maty any ambony azo fijaliana iny tena toran'i Jesosy maty andrano zany dia maty andrano izy ka dia voaka avy any anaty rano tamin'ny andro fahatelo maty any ambony azo alatsa-drà ka fantatra Jesosy fa tsy ny andro afaty azy dia natory tena natory izy eny ihany mitopatompo fa natory izy efa avela matory fa andininy fa 7 tonga ny nampozany ary nisy tafidrivotra mahery ohatra nle hitantsika teo izy tena tafidrivotra mahery tena mahery zany fa tsy hoe tafidrivotra ary fizahan-toetra ndreto mpianatra reto tsy zavatra kely ka Jesosy kely avana aneo e tsy maintsy mila zavatra mifanaraka amin'izany ihany tsy tsiodrivotra io raha tsy tsiodrivotra io tsy Jesosy ny tediavin'ny olona fa tafidrivotra mahery dia tonga ny nampoza misy tafidrivotra mahery ary ny anjerajeran'ny alondrano ny sambo kely loza hita mihitsy ny nahasambo kely azy teo tena hita ny nahasambo kely azy ary le izy ry Petera efa mpitondra sambo kely fa tsy mpitondra ary tsy voavoalohany Petera ny tratran'ny ranomasina mahery ohatr' izany fa ity tena voalaza fa tena tafidrivotra mahery hitanao ry havana tsisy fizahan-toetra tsy mahery zany tsy misy zany fa fizahan-toetra miseho amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy mahery ary ny sambo kely ny anjerajeran'ny alondrano ary neka feno rano ny sambo kely zavatra roa no mitrangana ny sambo kely vaky sambo ohatra nazondry Paoly na feno rano nanao izay ho apany andro zareo fanapahatsivin'ny ten'Andriamanitra hoe ary Jesosy natory teo ambodin'ny sambo kely tamboniny ontana nampatsahivina hoe ao anatin'izao zavatra mitrango zao manahoana ny position nametrahanareo an' Jesosy manahoana ny fomba nametrahanareo an' Jesosy nomenareo ondana izy nataonareo nahita tory izy topatomba zany ny alondrano dia nampahatsivin'ny ten'Andriamanitra dia vavan'ny 30 ary Jesosy natory teo ambonin'ny ondana teo ambodin'ny sambo kely ambonin'ny ondana ary izy eo namoa azy eto zany le fomba famoazana tsy famoazana tsotsotra tonga dia le famoazana to dia raha olona tsotra to dia mampalasa dala ianao matory misy to dia foaza mahitsano ohatr' zany nisy nanafika izay mivady taloha tena efa eo teo mifandrinana eo jolay 10 lampo tonga sabatra tonga zao dia tsolondrareo lampo de pozy dia manofy dia fampitoro tomobile amin'ny alina mahita jiro aika efa jolay mitsilon'ny masoko amin'ny lampo de pozy taitra vao andeha hitsangana to dia sabatra anankiroa eto
Tetisy le jiolay vononainareo androany vo mihetsika eto aza avela mikikiko ivadinao io fa vo mikikiko izy tapahany misabatra ny lohanareo tairina mora mampiona amreo akaiky ko tairina mora neny io mampiona neny io ahoany vo andeha fo tairina mora zao aza mikoropaka fa misy jiolay ato atranotsika aisa kalma fotsiny aloha kalma fotsiny aloha zao efa andresaka taminry zareo aho fa raha tsy mitabataba ianao raha tsy mikikika ianao de tsy ataony initsika fa vo miantsoantso ianao de vonotsika fa kalma zany efa andresaka taminy tsy maninona tsika fa jiolay reo enjany zany fa raha zany mampiona voasa fa jiolay be matytsika yes ohatra hoe efa mipiky mampiona angamba fa famoazana an Jesosy teto hitako mihitsy famoazam-piandry nisy nanala le ondana esony ny ondana fa mahita tory Jesosy fandeo tonga hatramin'izany mihitsy nasinja le teny mahakasika mihitsy fantariny tsiry amboarave zany de tsy teritra hoe zareo na toejiola tokony tena misy olona tsara fanary fa mba mangalangalatra kely fotsiny zareo neny tsy maintsy tokony tenena zavatra tsara marina zareo zany nahazo alay zany fomba namoazana an Jesosy tena amin'ny fomba tena miatra maneny Jesosy avoaza hoae Jesosy koa le hitany misy monono ndraika de rehetra mbola mivadika kely faranozy Petera tsy neotrany tsy tonga de mifo zany Jesosy mpampianatro tsy mampanina anao ve zay zao fatezana izao hoe asina teny somary manisina teny sady somary ohatry ny hafahafa ihany le teny tsy mampanina reo moa ny mahampatenaika ohatrany ohatry zany ade tsy mampanina reo misy fe maty zay maty ny olone efa fanaonareo amin'io tsy mampanina nareo mihitsy fe le olona ny maty vo miaty de tsisy mihainy mihitsy ohatra somary menimeny ihany ngery Petera zany mpampianatro tsy mampanina anao fa zao mahampatesana izao de mifoy Jesosy mifarana misy hira anankiray zay mahafinaritra be ana mihitsy mba ny tafidrivotro hoe anaty olana ianao izy izy le tononkira tena mandalo alondrano ny sambo kely ny fiainanao fa mifantaniana petrako aminao de zao miantsoantso ve ianao zao ampy ampifoan Jesosy ve ny antsoantsonao teto raha manginginy ianao tena de mandeha le alina de Jesosy ide zay Jesosy fonjeo Jesosy fonjeo fa hofatinge Jesosy koko Jesosy raha zany natao tsy nanaitra azy tsy nanaitra azy ary zany raha ny tenanao mandalo alondrano be ny sambo kely mpiainanao manahoana ny fiantsonao ampy ampifoan Jesosy hoe ho antsoantsonao io hitanareo zany zavatra zany de tarafina amin'ny zavatra netahitanareo tonga misy aminareo rehefa ohatry zao tsy eo matetika rehefa talata de misy olona manao tonga ihany tonga eto satria mieritrehitra misy fitondranam-bavaka androano tsisy fitondranam-bavaka de hita ihany koa ny ena valam-efapolo ihany eo atanotsika rehefa ohatry zao rehefa misy fitondranam-bavaka efa enimpolo tsika ohatry zao aiza zany ndraiky ambin'ny folo efa lasa natory izy efa lasa natory na sasany hoe tsisy olo fitondranam-bavaka tofina le rota natory reto efa tsisy fangataham-bavaka ihany fa tsara fantatra fa ny ataonao eto io de miantsoantso ary io etaetanao mitady an'Andriamanitra io le antsoantso nataon'ny mpianatra io fantanina apetrako aminao zao ampy ve
ampy ampifoan Jesosy ampy amin'ny ampifoan Jesosy ve io antsoantsonao io fa ny mpianatra tena ny antsoantso ary tena ny porofony mpianatra hoe miatra manainy ty Jesosy tsy mampaninona anao ve raha ho faty ahoana lavana ny tsy hampaninona Jesosy raha ho faty tsika ahoana lavana ny tsy ampaninona Jesosy raha maty everinao fa raha tsika ny maty dia everinao takiny ahoana zaka i Lazarosy nge ravana ka Jesosy zao ary no teny hoe matory Lazarosy nefa mbola mitomany any izy iny tsy azoko Jesosy teny hoe matory Lazarosy andeha amoazy fa matory Lazarosy sakaiza tsika rehefa izy mitomany any ale tsy matory any nge zany izy fa maty ka za te teny aminao petera tena tsy mampaninona anao ve raha maty zay tena mampaninona azy mihitsy mampaninona an Jesosy raha maty tsika fa eto Jesosy mafantatra fa tsy hahafaty io fa io ny atao hoe épreuve io ny atao hoe fitsapana io ny atao hoe fizahan-toetra rehavana malala fizahan-toetra ny anarany zany hoe fizahan-toetra zany dia natao izahana ny toetra hoy tena Andriamanitra hoe rehefa naheno an'izay antsoantso mafy be zay zany dia hoy izy ny tena Andriamanitra hoe andiny fa 7 dia ny fo izy ny fo zany Jesosy ny fifoazany Jesosy ny ela tsisy resaka lavabe dia ny fo izy tsisy tsony hoe nandeha ny fadianina izy na nanao alim-bavaka izy na ny foazany ny ela ny Jesosy tsika dia Jesosy eo no eo azany tena anao mety misy olona tena efa mitady andrendrika ny samby tena ny fiainanao lalovanao am'izao fotoana zao foazy Jesosy ny foazany eo ny ela dia tena eo izy sao dia mbola matory izy hoy 7 fa ary ny fo izy teniteny mafy ny tafidrivotra sady nilaza tamin'ny ranomasina nanao hoe mangina mitsara zany tamin'ny dessin animé Jésus tao izy fofona i Jesosy miteny fa tena tonga tenena tonga dia ny ranomasina sy ny tafidrivotra misy sofina ary ny tsy tokony akivy anao dia zao ianao miaraka amin'Andriamanitra mahay miteny amin'ny tafidrivotra sy ny ranomasina ny Andriamanitsika rery no ohatry zany ny Andriamanitry ny olona bataina ny Andriamanitry ny olona sarivogana fafaina fafany ianao mbola manadio azy fa tratran'ny trankana fa ny antsika ireny ny Andriamanitra mahay miteny na dia amin'ny tafidrivotra mihaino azy ny ranomasina ahoana hono izy ny ranomasina mangina hono manginitsika zany tsara mangina mitsara ary dia nitsahatra ny rivotra ka tony tsara ny andro zany Jesosy rehefa mitsangana amin'ny fiainanao zany Jesosy rehefa mifoy eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy alleloia hitsahatra ny tafidrivotra eo amin'ny fiainanao eto misy olona tena misafotofoto mihitsy ny fiainana eto misy olona eto mety tena hoe tena renaka mihitsy izy amin'ny ady za te tena aminao androany fa azy Jesosy engany ampifoany Jesosy eo anatinao ty toriteny ty engany ampifoany Jesosy eo anatin'ny fiainanao ao anatin'ny fonao ity toriteny androany ty ary afaka malala fa ny foazana any ela dia nitenenina maga ary izy rehefa ty mantsy arakaraka zavatra nitranga volazany tena Andriamanitra fa nisy tafidrivotra mahery zany hoe zavatra hitranga koa rehefa tsy maintsy feo mahery tsy maintsy niteneny Jesosy sy mafy ary io arakaraky ny amafy ny zavatra lalovanao no amafy ny feon'i Jesosy hiteny an'ireo androany fa milohan'izay arakarak'izay koa tokony amafy ny famoazanao an' Jesosy
ianao le tafodrivotra mandeha mahery be ianao ko tokony mamoa azy mafy be ary izy teny mafy be fa tsy mifanaraka. Halleloia. Metso mafy de ho taitra izy de hiteny mafy any zavatra mafy be mahazo azy reo tonga de mitsahatra. Halleloia. Tsara avana marary teny aminao Jesosy io tena mahay zava-mahagaga rehefa foazina mahay zava-mahagaga. Ty misy tantara anao mety misy aminareo fa naino an'ity tantara ty tantara efa ela be izy ty fa tantara tena nisy izy ty tamin'ny deuxième guerre moa ndry havana tamin'ny deuxième guerre de nisy miaramila anglisy izay de encerclé zany reo de anglisy mihitsy ngamba izay de voadidin'ny tafika allemand de amina toerana ohatra hoe anatina saha anankiray zany de efa voadidina miaramila allemana zareo anglisy de betsaka ny maty de teneniny le ka le anglisy io mahiteny allemand de eniny am'izay zany no teny le allemand le Gestapo miteny tamin'izany hoe ianareo zay ao mivoa fa raha vao tsy mivoaka reo mandra-panisanay folo de hitifitra zay. Raha vao mivoaka eo nefa de na ianao mety tena tifiliny tokoa na ianao entina any amin'le camp de concentration tamin'ny deuxième guerre zany tena mahafinaritra nanam-pony zany. Efa manomboka mamahana basy ny miaramila manodidina de fantanitry le miaramila fa misy olona tavelo ka nisy rahalahy anankiray tao miaramila anglisy tapajanona mbola tapajanona tao tsy maty isa roa telo natahotra be am'izay le miaramila anglisy de zao mba zavatra atao an-tsainy nihiry izy ry havana apetrahany basy de ka nihiry izy Jesosy sakaizana satria izy de rehetra ho faty Jesosy anay de mirika izy manana feo be izy no arona Jesosy anay raha le olona mihira mafy beo zany izy de le olona manisany le manisany zany hoe isa roa mandripitsako folo voa telo anomboka tsenony tsony le feo an'le olona nanisa ohatra lasa manako amin'ny fotsiny fa niaza zatra nataony nirany nataony mafy Jeso sa de zay mandra-pahatonga ny folo de voatifitra aloko mihira aloha de nira tamin'ny finoana mihitsy izy niantso an' Jesosy fa tapotra ihany le hira lavabe man tsy nihiry iny tapotra ihany le hira ry avana tsy tapotra koa le folo tariam-badika tsisy nanisa tsony tsy tao tsony le olona nanisa isa roa tsy any tany amin'ny famifiliny no nitsahatra tsy navita nivavaka tsony izy fa hira ny netiny namoazana an' Jesosy sakaizany nareo mety mefa tantara tena nisy zany de zao zara tena mahafinaritra ray andro de tsy maty zany io miaramila anglisy io fa tonga namany namonjy azy tsy hita hoe taiza le olona le nanodidina azy hoe tsy hita ohatran'ny hoe miracle be mihitsy tamin'izay de tonga ny namany anglisy de batany naratra sy ny maty de nitondra anazy de izy nalefa am'izay de tantany amin'ny infirmerie de tapotra ny ady taminy fa izao ray andro am'izay fa taty arina ny ady taty am'izay de zay rehetrika izay zay tsara moa le tantara hoe nandeha nivavaka izy andro fivavahana de tonga tany am-piangonana izy nivavaka de vahiny izy eo am'le tanàna nisy an'le fiangonana de nihira de tamin'n'hira tamin'ny vavaka tamin'ny teny anglisy de tao am-piangonana izy nihira tena atao le hira iny atao tao am-piangonana le Jesosy sakaizanay
dia niry izy jesosaka tena fanafoga mihitsy izy niry atao periko jesoana izy no aronay dia nandeha le tapotra le hira raha avy amin'izay ny fiangonana nisy olana nanantona azy tahitopo se dia tahitopo izy dia ina vaovao tsetsina ianao angao izy izy le olona miaramila mantsy olona nantany dia hoe ie za miaramila niady ianao izy izy tamin'ny deuxième guerre niady ianao hoe nandeha niady ianao hoe eno anao izy izy le olona fa ny tena anao an'izany fantatry dia feo anao zay hono izy izy dia fa hoana ianao izy nisy fotoana encerclé nareo sy ny troupinareo encerclé nareo da hialina zay dia eno izy izy fa hoana voaniry anao izy dia tsaroko ny feo anao dia zay taiza monina hainao an'izay feo zay zaho izy izy miaramila dia zaho izy mitondra ny troupe za no mibaiko za no commande ny miaramila tamin'izay dia baiko avy aty amiko nyteny hoe manisa 10 dia hitifitra izay fa vo nanomboka nanisa aho izy dia nanomboka nahen'olona ny hira dia mitohy amin'izay feo anao zay mihitsy dia ianao izy nanomboka ny hira zako tena natorotory foby ana le ianao ny hira le fonao tany anatinao dia tsy nanisa ntsony aho izy izy tsy nitoy nanisa ntsony aho izy izy fa nyteneriko mianomireko andao andeha avelao izy vao fandaotsika andeha fahamiana andranomasy izy rolary avana ny tomany be le miaramila anglisy jany hoe aika ia izy ny hiriny zany retsy miaramila voninamona voakasiky ilay finoana tany anatiny voakasiky le hira dia lasa nandeha tsy mitoy tsony ny fanisany tsy tonga tany amin'ny folo tsony tsy namono tsony lasa nandeha satria naniny le hira mafy be nataony namohan'i Jesosy teo amin'ny fiainana ary Jesosy rehefa namoha dia ny fanahy famonoana rehetrarehetra ny fanahalian-dra rehetrarehetra tany anatin'ilay miaramila nanodidina tenenin' Jesosy mafy mangina mitsara ndala mody alleloia tonga dia rava ny tsena lasa mody ay mahavonjy ny hira ho an'Andriamanitra hinana eny aminao amin'izao fotoan'izao afaka amoazanao an' Jesosy raha matory Jesosy mety mihira ve miraha fiderana mifadianina mifadihanina hivavaka ekoaka hideran'Andriamanitra mandrisy ny alina ataovy zany rehefa zay ny foazan'i Jesosy eo amin'ny fiainanao dia mifoy Jesosy zany zao ny olona mifoy Jesosy ampavahoana ampafatesana fa mifoy Jesosy tonga dia mivanginy teneniny mafy ny fanahy famonoana hoa fanahiny lian-dra tonga dia niteneniny mafy ny devolo mitondra niady to dia lasa lody tsy namono olona tsony ary ny vatana tany am-piangonana lasa mpivavaka dia ny eo n'izy rola anisan'ny tsaroko foana izay tantara zay fa mihainao ninira rehefa commencement manao ninira Jesosy akaizana iny mantsy fa tena tantara tena nisy zay tantara zay inona moyen any aminao amin'izao fotoan'izao ianao mandalo ady io ianao mikorotana io ny samboke mandalo ranomasina misafotofoto io ny sambokely ny fiainanao inona ny moyen any aminao ahafahanao manaitra an' Jesosy manana ianao na dia mitananao reo ary asandrato an'Andriamanitra eo veloma mifiderana fa neny olona zany efa anaty ady efa manoana vavabasy fiderana sisa tsy nanana basy tsony olona io lany bala ny basy zareo miandro fahafatesana sisa fa anka Paoly sy Silasy tsy nanana ninina manana ny gada afa-tsy fiderana ny foazany tamin'ny fiderana Jesosy ilay havana tapaka ny gada androany foazy Jesosy fa tena hifoy izy dia teny amin'io olana manjady aminao io hoe mangina ny tsara gaga ny mpianatra hoy Jesosy mbola tsy manam-pinoana foana venana nareo dia mbola hitovy amin'ny vahoaka ny vahoaka ry rehefa resy lahatra mitoroteny dia mena sakafo raha pitrandrany dia efa miva hevitra fa nareo nge betsaka ny zavatra fitanareo dia mbola tsy mino foana ve nareo zany rano dia teny aminao fampiriny amin'ny olana lalovanao ilalovanao eo fa maninona tsy mety matoky an'Andriamanitra maninona ianao tsy mety matoky an'Andriamanitra ry afaka tsy mety matoky an'Andriamanitra ianao mandraky ity ny androany
matahotra foana ianao isaky ny misy ady nefa ngery afako e firy zay mba zahatra efa nitondran'Andriamanitra anao. Halleluja. Marina ny indrinarina fiderana ihany koa nanotanany manda. Andiny fa raika am'efapolo ary natahotra indrindra ireo ka nanao hoe iza moa ty fanidrivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Zao ry havana malala io mihitsy ny nitondrana ny mpianatra. Neny vaoka nyonona treo amin'ny mofo 5 sy azan-drano 2 treo amin'ny Alelosia mainina fa ny mpianatra ho irahana andeha hitory ny filazantsara mila napahitana zavatra mahavaky vava mampitanatana vava hoy izao fomba fitenitsika. Iza moa ity io mihitsy ny tian'Andriamanitra tongavana. Ianao le resy tena manaiky fa iza moa ty rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy fa iza moa. Io ny tian'Andriamanitra tongavanao androany, tiany Jesosy ianao androany. Iaiky de tsy olana intsony ny hitanao fa ny fahalebiazan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Tiantsika Jesosy any. Ary raha teteny aminao hoe ny Andriamanitra tompontsika ty ny Andriamanitra lehibe indrindra. Ny vahaolana farany indrindra. Rivotra sy ranomasina tsy sisy Andriamanitra afaka miteny amin'izany. Jesosy Kristy tompony sabata iray ny afaka miteny amin'izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny Psalamy 4:30 marana ko azy. Psalamy 4:30 marana ko tenin'Andriamanitra androany andiny 5:7. Psalamy 4:30 andiny 5:7 manao hoe zany no kivavahany tsara fanahy rehetra aminao amin'izao andro ahitany ianao. Eny tokoa na dia tondraka aza ny ranobe dia tsy atratra azy zany. Ianao ny fiereko miaro atso azon'ny fahoriana ianao fiobi-pamonjena no ahodidinao ahy. Alleluia. Hotahin'ny tompony antsika rehetrarehetra. Matoky sy mino ako fa ianao atoky an'Andriamanitra androany dia hiantso azy. Dia hivavaka aminy dia hitoky aminy. Fa na dia tondraka ny ranobe dia tsy atratranao zany. Raha iso fierenao Andriamanitra amin'ity androany ity dia aza kivikivy zany, aza matatahotra zany. Fa ranomasina mahery io, rivotra mahery io fa tsy zavatra tsotsotra. Fa ny Andriamanitra koa mbola mahery lavitra io zany. Hotahin'ny tompony antsika menakavy samy mahery ataontsika tia mahafinaritra be ty dia hivavatsika ao aorianan'izany. Amen.
Mila ufaki wavelini unza mayeri mafati tafidi chini ranwe idirana gani zimisi marita zimisi miteri fanyana amunza ifisa mia direri oh Jesus nilanga wani yawe ambitasi turukanda na ufamia jana niteni na utupo nuandasa kuwe mangina mitsahare divitania Halleluja. Rahantsika bavaka izany torite zany avako malalako dia ara hitentsika hoe mifoaza eo amin'ny fiainako Jesosy. Ara hitentsika androany hoe Jesosy malalo mifoazy ianao dia mitenena mafy eo amin'ny fiainako ihany koa fa misafotofoto loatra. Inona zavatra misafotofoto eo amin'ny fiainanao androany? Jesosy sy mifoy eo amin'ny fiainanao no vahaolana amin'io dia izy tenany olanao io hoe mangina mitsara dia hitsahatra io dia ho tony ny ranomasina. Ho anao izay mandalo zavatra misafotofoto amin'izao fotoan'izao zay hivavaka ho anao amin'izao fotoan'izao. Jesosy malalo misaotra anao indray izay tamin'ity fotoan'androany ity. Misaotra Jesosy satria fantatra fa tsy tonga fotsiny taminay indray zany teny zany fa ianao te amin'ny hafatra manokana ho anay. Jesosy malalo ta io izay mpanomponao reto.
vangina isa tokantrano isam-batan'olona Jesosy. Idiro no sambo kely ny fiainanay fa misafotofoto ny ranomasina Jesosy. Misafotofoto izao tontolo izao ity Jesosy. Misafotofoto ny fiainanay. Misamboaravoara ny ranomasina ny fiainanay. Mikorotana ny lalana lehanay. Mifofofofo ny tafidrivotra Jesosy. Mila azaky. Favetezanao hamangy ny tsirairay avy sy tokantrano isam-batan'olona izay manaraka an'ity fandarana ity. Dia vetezanao ifo ary hitsangana eo amin'ny lohan'ny sambo kely mpiainanay, mpitary-dalananay. Dia hitery mafy ny tafidrivotra sy ny ranomasina. Ny anaranao Jesosy no hanononanay an'izany teny izany androany. Fa ny olana rehetra eo amin'ny fiainan'ny olona rehetra izay mijery eto androany dia mba tononika ihany koa izany teny izany. Ny anaran'i Jesosy hoe mangina ny tsara. Hitsahatra ny aretina. Hitsahatra ny ady. Hitsahatra ny olana. Hitsahatra ny tsy fisiny. Hitsahatra ny tahotra sy ny tebiteby. Hitsahatra ny tsy fahombiazana rehetra. Hitsahatra ny fangatsiahana rehetrarehetra. Anaranao Jesosy iverina ho tony ny ranomasina dia hisosa tsara ery ny fanatanterahana ny projet any tsirairay avy, ny fandrosoany ny lalany tsirairay avy. Anaranao Jesosy dia ho tanteraka izany. Tafionerinao ny tsirairay avy hamasino lalandava ho mendrika anao. Azavelanao mampatory anao ato anatinay izay Jesosy. Ny zavatra rehetra mety endrika mampatory anao esorotro ety aminay tsirairay avy. Fa oka anao ifo dia hijoro eo alohan'ny sambo kely ny fiainanay. Tolotranao ny olona rehetra, tolotranao ny fiainan'ny olona rehetra tsirairay avy. Masamy ahita ny fahatsaranao, tsisy ala maina. Ho tafita soeny apita na dia alina aza zao andro andehananay amin'ny sambo kelinay izao. Ao ny tafidrivotra ao ny olana fa ianao efa miaraka aminay. Tsy mbola nisy fotoana nanarianao anay. Tsy nisy fotoana nanarianao anay. Fa mila miaraka aminao zay, mila miditra anaty laforme rehetra afo dia miaraka aminay ianao. Mila mandeha sambo kely eny ambonina ranomasina mitopatopa dia mbola miaraka aminay ianao. Sotra Jesosy malalo. Tafioery ary ny tsirairay avy dia meo ny fanainao masina ho voninahitra ny anaranao lery any. Dia voa Satana faritra amin'ny rahan'i Jesosy tsy afaka hitsaingo fa nalitera ray tamin'izay nampapiteto. Ary tsy afaka hamendro fendro an'ireto olona ireto fa amin'ny anaran'i Jesosy misaba ny tafidrivotra, mitsahatra ny ranomasina eo amin'ny fiainany tsirairay avy dia ho tanteraka izany. Izay rehetra mino an'izany dia ho tanteraka izany. Sotra Jesosy. Halleluia. Amen. Hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao amaranantsika ny fotoana dia andao ampandrosoantsika ny anabavitsika na ambinina na hitsiry amboaramielina hivavaka ho an'ny firenena. Itompo ranabavina ambinina. Tompontsika rehetra dia tahin'ny tompo pasitera mianakavy dia hivavaka indraytsika amin'izao fotoana izao. Ry Andriamanitra ranay tsara indrindra mbola velom-pisaorana aminao indray izahay tsirairay avy raha tonga eto amin'izao fotoana izao. Misaotranao izany amin'ny fitantaranao anay tsirairay avy mandritra ny fotoananay androany sy ny zavatra rehetra izay nataonay dia tena hoe isaoranay anao izany satria raha tsy teo ny fanahy masonao sy ny fanatrehanao Jehovah dia ho zava-poana ny zavatra rehetra izay nataonay androany. Ary indrindra ihany koa mbola isaoranay sy hanomezanay voninahitra lehibe ny anaranao androany dia izay mbola afaka tonga teto nanatrika n'izao fotoana lehibe sady mamy izao Jehovah. Dia naino teny fampianarana izay tena mamy indrindra izay nampitondrainao an'ireo izay olona mitendrenao indray androany na mivavaka na miteny dia tena hoe misaotra Andriamanitra ary izany fampianarana izany Andriamanitra dia tianay mba hiantraika ao amin'ny firenenay izany fampianarana izany. Tena hoe hisy ventiny, hisy voniny ao amin'ny firenenay Jehovah satria fantatray fa ianao dia Andriamanitra maheno ary izay dia tsy diso fiantepa raha miantepa aminao sy miankoakoa tongotrao isan'andro ho an'ny firenenay fa fantatray fa ianao no mahay manapaka ny zavatra rehetra Jehovah. Tsy tonga mijoro eto izay androany Jehovah hoe mitady anao noho ny amin'ny alalan'ny mofo na ny alalan'ny hazandrano hoe fiainanay fotsiny no hitongavanay eto na ny fiainam-bahoaka malagasy sy ny tanindrazanay fotsiny no hijoroanay eto fa tena
ara-panahy ny firenenay sy ny vahoaka monina ho amin'iny Jesosy tena misambo mampisafotofoto, misy tafio-drivotra mahery tena mianjerazera mampikapokapoka ny ara-panahy ny vahoaka malagasy tsirairay avy Andriamanitra. Ka izany no antom-pijoroanay, izany antony atongavanay mijoro eto anoloanao isan'andro miakoaka mitarao mitarena mitady ny famindraponao. Ankehitriny izay dia miantso izay Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny torapo, miantso anao izay tena hoe miantso izay Andriamanitra tena hoe hitodika ao amin'izany firenena izany ny masonao Jehovah, tena hoe hitsangana eo amin'ny seza fiandriananao ianao. Fantatra efa tsy matory ianao satria ny teninao ny Andriamanitra dia miteny aminay fa tsy matory na rendremana ny mpiandrin'i Israely. Dia izany Andriamanitra no angatahanay famindrapo kely na dia iray segondra fotsiny ary nomenao an'ny firenenay, dia fantatray fa hanova zavatra lehibe ao izany Andriamanitra ho an'ny vahoaka malagasy tsirairay avy izay tena hoe mafo mafiantoka, dia tena hoe tena izay Andriamanitra indrindray tena lany ny tena eo am-bavanay, miletika any amin'ny tendanay satria nahoana Andriamanitra ho tena amin'ny maha-olombelonanay, amin'ny maha-ranofanay dia kivy ihany izay indraindray, kanefa eo ny fanahinao izay tena mbola mampitsakanay sy mampizoranay ary mbola mampirisika anay tsy hipetrapetraka na hitazatazana amin'izany firenena izany fa tena hoe andohaka eo anatrehanao, hitaraina isan'andro. Ankehitriny aloha Jehovah dia izay no ampiasainao, izay no ataonao mijoro an'izany firenena izany. Fandray andro any Jehovah dia fantatray fa hijoro izany firenena izany ary ianao hanangana an'izay mety faharavana sy fampitehana rehetrarehetra ao amin'izany firenena izany, indrindra ny ara-panahy Jehovah. Ny ara-panahy dia tena mampiofisina entona isan'andro hoe ny ara-panahy tena zava-dehibe aminay tsirairay avy ary amin'izany firenena izany. Satria raha mitodika aminao izahay, raha miverina aminao izay dia hainao atao ny zavatra rehetra, ataonao fanampiny, ataonao cadeau anay fotsiny, izany hoe fiainana izay tena hoe angatany amin'izao hoe ory izay mahandro, izay tsy manako-hany, izay tsy manako-tafiana, izay tsy manako-sotromy izay. Fa ny zavatra takianao aminay dia izay hiverina aminao, dia omenao anay daholo ny zavatra rehetra izay tsy ampy aminay Andriamanitra. Ianao fa hafenona, ianao tena fiainana, ianao aminao no misy ny fiainana tsy manam-pahataperana, tsy manam-paharitra mandrakizay Jehovah Andriamanitra, izay matoky sonina anao fa misy hetsikanao ataonao amin'izany firenena izany. Mety tsy fantatray Andriamanitra fa ny tontolo ara-panahy dia mahita an'izany, ary fantatray fa misy voary ny vavaka izay hoentinay Andriamanitra, tena misy voary n'izany vavaka izany na amin'ny firenena izany na amin'ny vahoaka izay hianjerany sy hitandrifiny ny teny ary ny vavaka izay hoentinay. Dia fantatray fa tena mahakasika izany, mahakasika olona, tena miasa ianao amin'ny alalan'izany vavaka izany Jehovah. Dia matoky sy manateranao foana izay ary miandry anao izay tsirairay avy miandra-piavinao eny amin'ny raha lanitra Jesosy. Dia tehirizy ihany koa ny ara-panahinay na dia ao anatin'izao fikambanana izao ary izay dia mety mandalo alin-drano ihany koa ny fiainanay, mety mandalo fianjerazerana, fa tehirizy ny ara-panahinay tena hoe hitahiny mandrakizay ao aminao izay Andriamanitra, ary tena hoe atahiny solika dia ny fanahy masonao izany, tsy hiala aty aminay ninina alin-drano. Dia fantatray fa ianao efa mifo ary fantatray fa ianao mijoro manoloana ny fiainanay, ianao no mialohanay Jesosy, ary izay dia manaraka anao avy ato aoriana, miafina ao aminao izay Jesosy fa ianao no manodidina anay. Voninahitra dia ho anao irery ihany Jehovah, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy sanakao no anaovanay an'izany vavaka izany. Misaotra tompoko. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra androna vavy nambininasika tanatin'izay vavaka matsiro ngezabe izay nentiny tamintsika teto izay. Tapitra ny fandarantsika. Raha mbola songa amin'ny ran'andra Jesosy dia hoentintsika raha pitro ariva napitrano amin'ny sivy sasany. Raha tonga moa izy araka ny resakitsika maly dia eny amin'ny ranitra etsika miona aminy. akiradio.radio12345.com, akiradio.radio12345.com afanomeny ny japeo akiradio. Misy toloteny tsika natiny telo amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, dia misy toloteny ihany koa amin'ray amin'ny efatra ny fito ariva. Samy tahin'ny tompo raha pitro indray tsika miona eto ho tahin'ny tompo mahereza hatrany isika mianakavy. Halleluia. Amen.